Anatin'izay taranja bola lavalava izay miazakazaka tokoa ity tarantsy ity amin'izao fotoana izao satria fotoam-pifidianana ho an'ny seksiona eny Antsimondrano dia isan'ny kandida irahery izay efa mpilalao sy mpitantana ihany koa hitondra fanazavana izy ho an'ity hariva ity makasika izay fifidianana izay ho an'ny eny amin'ny seksiona Antsimondrano. Akoto mamonjy Jacques Delphin anarako. Za moa zany efa niaina efa nanomboka tamin'ny 87 nefa niaina tamin'ny tontolon'ny rugby zay teo amin'ny club à 3 efa iny moa zany tena nisy ana. Zay teo amin'ny sehatry ny lalao ankehitriny ianao tonga eo amin'ny sehatry ny fitantanana inona nanosika anao la eo amin'izay sehatry ny fitantanana zay? Sehatry ny fitantanana angamba dia efa tsisy oviana maro tsony angamba ny tena fa efa mpikarakara lalao zay sport de masse tsika aorianan'ny saison no lalao karakarainay ary efa anananay expérience maro nandritran'izay nanomboka tamin'ny 2009 ka samby jusqu'à 2016 zao zany zay dia mbola nikarakaran'izay sport de masse zay. Ny tena antony nanosika ny tena moa zany amin'ny fitantanana an'ity section Antsimondrano ity dia hita fa marary le section dia hiezaka ianao nitondra zava-baovao amin'ity section Antsimondrano ity zay zavatra tsy nisy ny teo aloha no ho ataonay zay mpitantana raha ohatra hoe zay zany ny sitsaky ny mpifidy aloha hoe tonga eo amin'ny place io dia zava-baovao no ezahanay ho tanterahana. Inona zany no atao hoe afatra omenao ny mpifidiny Antsimondrano ireo fileovana zany? Ny afatra omeko kely an'ireo fileovana angamba dia tsotra ihany. Ny tsika zany efa hatramin'izay efa niaina ny maizina tao anatin'ny fitantanana dia tonga ny olom-baovao hitondra ny fampandrosoana sy hitondra ny zavatra tsaika efa izay mba hananako hitondrako ny section Antsimondrano zay ezahako ny ampandroso hitovy amin'ny lenta amin'ireo section zay eo aminay misy ny section Ravavy ny Antananarivo renivohitra Andrefanarivo Ambodrasia Avaradrano.